Nandritra ny efatrandro nanatanterahana ny festival Samjoandiany faharoa teto Andrenivohitra Sofia ny alakamisy 20 septambra teo no natomboka izany ary nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady 13 septambra 2024 teo. Hetsika maro samihafa ara-kolotsaina no naseho tamin'ny fomba fokotsy miety izay nataon'ireo fikambanam-behivavy maro sy ireo mpandray anjara. Hitantsika eto ny fomba mampanao rehetra manomboka amin'ny fomba fisikinana, ny fomba fandihizana, ny fomba mampanao aty amin'ny faritra région Sofia. Ka zay vola hazo rehetra anatin'ny 3 andro efatrandro ty dia ny bénéfice rehetra dia omena ireo tanora tahaka nataontsika tamin'ny taondasa mba hoentin'ireo taiza tanora rehetra mikarakara ireo zanakatsika ireo tanoratsika ireo fanatanjahantena zany amin'ny lafiny sport. Zava-dehibe kosa ny fanohanana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora hoy ny ministra ny mponina fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoaran'ny vehivavy raha tonga taty an-toerana izy nanome voninahitra ity festival ity. Ao anatin'ny vatana maty ahitana ny saina matsilo ka raha izay fotom-pisainana tia miavy-tena izay raha ohatran'izay daholo ny fotom-pisainan'ny tsika malagasy rehetra dia moramora ny matsilo. Isan'ny nandravaka ny fotoana moa ireo mpanakanto kalaza 9 mianadahy tao anatin'izany ny groupe Oadra avy any Mahajanga izay nisantatra ny lanonana, tao koa ny groupe Tansmena, Fandrama sy Mavene sy ireo maro izay tonga nasaina.